Isaorantsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana izay natokantsika mba iombonana amin'ny fanambarana izay noraisintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra teny tao amin'ny Timoty 2:1-12 manao hoe fantatro izay inoako. Efa nijery sy nahita ary nanambarana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika talohan'izao fa Andriamanitra dia fitiavana ary nantsoina isika mba hatsapa sy hahita izany fitiavan'Andriamanitra izany ao amin'Andriamanitra fitiavana. Koa alohan'ny rosontsika misimisy kokoa ho amin'ny lohahevitra izay arahantsika izao dia mifampirary soa isika ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ary satria anokatra ny tenin'Andriamanitra raha teo isika dia manasanao mba hiombona fa hisy vavaka izay ho tanterahina. Vavaka isika eto. Isaorana ianao hatrany ianao Tompo, ny fahafahanay mbola mamaky sy mandray amin'ny kalalana ny teninao. Ataka famelan-keloka hatrany izahay ary mangataka fahadiovam-po ihany koa, indrindra ny fananao masina elo lalana ireo teny rehetra avy amin'ny teninao any am-ponay tsirairay avy. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fantatro izay inoako. Ny fahalalantsika an'Andriamanitra, ny fahalalako an'Andriamanitra, ny fahalalànao an'Andriamanitra dia amin'ny finoana no ahafahantsika mahatanteraka izany. Mandeha amin'ny finoana isika satria ny fampiarana dia tsy amin'ny atao aloha vokatra ihany iny fa ny finoana no nomen'Andriamanitra ahafahantsika mifandray aminy. Ilay tsy hita nefa misy. Fitiavana izy ary nanambara tamintsika fa zanany isika. Anisan'ny fomba fiasan'ny fahavalon'Andriamanitra ny manakorotana n'io maha-izy antsika io. Satria rehefa mikorontana ny identité dia tsy tonga ny amin'ny tanjona simbatra amin'ny fatakarana ny iraka. Koa io fomba fiasa io tsy hoe vao zao. Any amin'ny Matthieu 4:4 verina zany ina moa zany fitantarana izany any amin'ny Luka 4:4 ihany koa dia miresaka izy ny amin'ny hoe indro Jesosy Kristy fa tany anefitra nentin'ny fanahy masina nankany anefitra. Tonga ny fahavalon'Andriamanitra dia ankoatra ny hoe mampiasa andinina izy voasoratra hoe dia nilaza izy manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Toa te hilaza izy amin'izany fanambarana izany hoe raha tsy ataonao ty zavatra ity na ity zavatra ity dia tsy zanak'Andriamanitra ianao. Isaorantsika ny Tompo fa tamin'ny alalan'i Kristy dia mitoetra tsara ny mahazanak'Andriamanitra. Nambara tamiko sy taminao zany fa ny fanontaniana dia hoe mino zany va ianao. Amin'ity fotoana iarahantsika izao ity dia namafisina amintsika izay voalaza ao amin'ny Petera 2:1-7 manao hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba izao fiainana izao sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zava-dehibe zany satria manamafy amiko sy aminao zany hoe misy loharano avy any an-danitra, avy any amin'Andriamanitra tsy mety ritra izay ahafahantsika manovo amin'ny kalalana amin'ny finoana. Ao no ahafahantsika mahita
ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Ary izany indrindra moa no tiantsika ambara sy hovoizina mandritra izao loha hevitra izay hojerentsika izao. Ao amin'ny marika toko 10 ka ny 7:20 dia manambara Kristy tamin'ilay zatovolahy mpanan-karena manao hoe hitady fiainana mandrakizay nahoana no ataonao hoe tsara. Mateo toko 7:20 moa ny 9:40 sy ny 7:70 dia voambara koa zany fifampiresahana teo amin'i Jesosy Kristy sy ilay tovolahy mpanan-karena zany. Fa hoy izy hoe tsy misy tsara afa-tsy ny ray ihany. Nahoana hoy izy no ataonao hoe tsara? Satria ilay tovolahy zany dia nanao hoe mpampianatra tsara. Namafisy ny Kristy tao anatin'ny andro nofiny. Zay moa ny fomba anambaran'ny Paoly apôstôly azy, Hebreo toko 5. Satria io ilay teny tonga nofo. Nandritra izany fotoana izany dia nilaza Kristy manao hoe tsy misy tsara afa-tsy ny ray ihany. Io fahatsaran'Andriamanitra io no nampiasaina ho antoka ho aso ho anao. Io fahatsaran'Andriamanitra io no atao sy nampiasaina ho antoka ho aso ho anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy mampiasa zavatra eto amin'ity voafetra ity ny tompo hiantoka ny mandrakizay. Manampy antsika izy amin'ny toe-javatra miseho rehetra. Manampy antsika izy ny amin'ny fiainantsika andavanandro eo manodidina antsika mba ho fanambarana fa ny fahatsaran'Andriamanitra irery no miantoka no avy satria mandrakizay zany. Ny mpanao salamo dia milaza amintsika eo amin'ny salamo 115 manao hoe fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony. Eo amin'ny lafiny ity famindram-po ity no nitondrany ny mpanao salamo zany fahatsaran'Andriamanitra izany tokony ho tsapako, tokony ho tsapanao satria amin'ny mahampanota antsika dia mila mandrakariva amin'ny famindram-pon'Andriamanitra isika. Ny mpaminany Jeremia ny koa amin'ny fitomanina toko 7 ka ny 5:20 dia manamafy an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Io moa mbola isy fotoana hijerentsika azy manokana. Fa zao aloha dia ilay lafiny ahitana ny famindram-pon'Andriamanitra no tiany hitondrana antsika ahita fa tsara izao Andriamanitra izay tompontsika izao Andriamanitra izay ifandraisantsika izao. Ny fanontaniana mandrakariva miverimberina dia manao hoe hitantsika ao amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny finoana ve izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jakoba toko 1:7 dia milaza izy manao hoe ny fanomezana tsorehetra, ny fanomezana tanteraka rehetra dia midina avy any ambony, avy ao amin'Andriamanitra, avy ao amin'ny rainy ny fahanzavana. Tsy misy fiovaovana na fiodikodinana. Izany dia toko ho antsika fa manana fototra azo antoka isika iorenany ny finoantsika ny amin'ny ho avy. Zanak'Andriamanitra isika ary tsy natao voaozongozony na inona izany indrindra eo amin'ny manodidina antsika fomba ampiasain'ny fahavalon'Andriamanitra anakorontanana. Fa efa Andriamanitra mihitsy no nilaza izany tamintsika. Manana fahalemena ianao amin'ny mahampanota antsika. Eo ampitolomana isika. Fa ny fanontaniana dia mahatoky ny fahatsaran'Andriamanitra ve isika? Mahatoky ny famindram-pon'Andriamanitra ve isika? Ny mpanao salamo dia mizara amintsika ny fanandramany ary miantso ihany koa. Ny zavatra azo antoka dia zao hoe antson'Andriamanitra ho aso ho anao zany. Efa fantatsika zany eo amin'ny salamo 4:30 ka ny 9:9 manao hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mety misy toe-javatra eny amin'ny manodidina antsika eny. Ampiasain'ny fahavalon'Andriamanitra ilazana fa tsy tsara Jehova. Ilazana fa tsy tsara Andriamanitra. Toe-javatra izay eny amin'ny fiainantsika andavanandro izy ireny. Ny fahavalon'Andriamanitra dia afaka manao zavatra ratsy amintsika ary afaka manao zavatra tsara amintsika ihany koa. Fa ny tanjona
dia tsy ny fiainana mandrakizay ho antsika fa ny fahafatesana mandrakizay ho antsika. Andriamanitra kosa itsy an-daniny izay efa nambara sy nanambara ny tenany tamintsika dia vonona mandrakariva ny antoka ny fiainana mandrakizay. Koa tonga amintsika ankehitriny ny antso iombonantsika mpanao salamo manao hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova, eo amin'ny fanandramanao manokana, eo amin'izay iainanao manokana, ny fanandrama mpinoana izay iarahanao amin'Andriamanitra, dia tiako ny tondram-bavaka izany mba ahafahanao mahita fa tsara Andriamanitra. Andeha hanokana izany fotoana izany isika hiara-iombona amin'ny vavaka izay atao, manasanao anatin'izany vavaka isika. Rahainay tsara indrindra izay ny an-danitro, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Ny fahatsarana izay entinao miantoka ny ho avy dia aoka mba ho hitanay eo amin'ny fanandramana izay ataon'ny tenanay manokana. Marefo ny maha-olombelona anay voafetra, aoka tsy izany Tompo no tsy ahatakaranay na hosakana, tsy ahitanay ny fahatsaranao, fa mampianaranay ahay andeha amin'ny finoana, ahita sy atakatra ahay anavaka ny asan'ny favalo amin'ny ireo fomba izay hitondranao anay, ahitanay ny fahatsaranao satria Andriamanitra fitiavana ianao, nanambara fa zanako ihany koa izahay. Aoka izany Tompo no amikirany ny finoana tsirairay avy, koa ho azo antoka no avinay, tsy hoe satria noho izahay izany fa noho ny fatokinay ny fahatsaranao. Atao fanandramana isan'andro zany Tompo, fatonoana ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.